sikaranga baofanjakana ny faminaniana izay vokary ny fanahy masina sy ny manodidina izany. Andray ny baiboly isika Tesalonianina voalohany toko 5 ny 20 asan'ny apôstôly toko 2 ny 9 ka hatramin'ny 17 asan'ny apôstôly toko 7 ny 9 dia eo amin'ny Kortianina voalohany toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 70 farany, lava dia lava. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 20 hoaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza manao tsinitsinina ny faminaniana, aza manao tsinitsinina ny faminaniana. Asan'ny apôstôly toko 2 andininy 20 ka hatramin'ny andininy 17. Fa izao ilay nampilazaina ny Joelina mpaminany hoe: ary izao no iseho amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovinareo hitafahitana, ary ny lay antotrareo anynofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy, dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany, ka dia aminany. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 9. Ary rehefa nametrany Paoly tanan'izy ireo dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina, ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo sady naminany. Kortianina voalohany toko 4 andininy voalohany hatramin'ny farany: mizaha mitady ny fitiavana, nefa mandry fatratra koa ny fanomezam-panahy, ary indrindra fa ny aminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra, fa mifanahy no itenena ny zava-miafina ka tsy misy olona malala. Fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy famporisiana ary fampinonana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo aminany, fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy mba hahazahoan'ny fiangonana fampandrosoana. Nefa rahalahy, raha makeo aminareo ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa no so vitako aminareo amin'izany, raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fotom-pampianarana no hitenenako aminareo. Fa ny zavatra tsy mananaina mamoaka feo na sodina na harpa na dia maneno aza, raha tsy manao feo samihafa, ahoana no afantarana izay ataony na amin'ny sodina na amin'ny harpa? Raha manao feo hafahafa amin'ny trompetra, iza ny homana hiady. Tsambikina isika iry amin'ny andininy 12. Ary toy izany koa ianareo raha fatra-paniry ny fanomezam-panahy, izay hampandroso ny fiangonana no tadiavina indrindra. Andininy 12 koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino.
fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Raha vory amin'ny toerana iray ny mpiangona rehetra ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona rehetra ka miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy olazainy va fa verisaina ianareo? Ary samy maminany izy rehetra ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay dia ovony anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra ary miseho ny zava-miafony fony dia ekoaka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza fa eo aminareo marina tokoa Andriamanitra. Ahoana ary noho izy rahalahy? Raha miangona ianareo dia misy manana salamo ary misy manana fotom-pampianarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fanambarana, misy manana fandika-teny. Oka ny zavatra rehetra atao ho fampandrosoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia velao orona telo fa aza atao mihoatra noho izany ka mpifarak-naraka-rahana ary velao isy iray mandika-teny. Raha tsy misy mandika-teny izy angina eo amin'ny fiangonana, aoka hiteny amin'ny teniny sy Andriamanitra ihany. Aoka ny mpaminanoroana telo no hiteny, aoka ny hafa hitsara. Raha misy tsindrin'ny fanahy eo am-pipetrahana dia aoka angina kosa ny voalohany. Mahazo maminany tsiraray ianareo mba hianaran'ny rehetra sy hampahirezana ny rehetra ary ny fanahy mpaminany dia manaiky hozakainy mpaminany. Fa tsy tompon'ny fikotranan'Andriamanitra fa tompon'ny fiadanana toy ny eo amin'ny fiangonana rehetra izay an'ny olona masina. Ny andininy fa 7:30 koa amin'izany ny rahalahiko mandrivo fatratra ny aminany ary aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra kanefa oka ny zavatra rehetra atao famendrena sy ny filamina. Nomiri fa 1:40. Ny andininy fa 7:40. Ary nisy roalahy nijanona teo Atoby, Eldada no anarany anankiray, Medada no anarany anankiray, ary ny fanahy nitoetra tao aminy ary isan'izay voasoratra izy ireo nefa tsy mba nakeo amin'ny tabernakely ary dia naminany tao Atoby izy ireo. Ary nisy zatovy ny azakazaka ilaza Mosesy ka nanao hoe Eldada sy Medada naminany eo Atoby. Ary Josoa zanaky Nona mpanompon'ny Mosesy anankiray tamin'izy atovy namalika nanao hoe Mosesy tompoko. Arao izy ireo, hoy Mosesy taminy, zao va ny elonanao? Engeneka ho mpamina ny avokoa ny olon'ny Jehova rehetra ka latsaky Jehova amin'ny fanahy. Dia raina ny tompo tonga amin'ny fotoana ianarana ny tenin'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Baiboly misy teny hoe raha misy olona tanao ny sitrapon'Andriamanitra dia lalany amin'ny fotom-pampianaran'Andriamanitra izy. Zay no fanalahidy ahafahantsika miditra ao amin'ny efitrano azahoantsika tsara ny fotom-pampianaran'ny tenin'Andriamanitra. Mila manana sitrapo isika ny anao ny sitrapon'ny tompo. Jesosy ny teny sambatra ny olona nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisana. Ilaina manana nohanana ny fahamarinana isika, ilaina manana etaeta lalina ihany koa. Mahasambatra izany. Amin'ity anio ity dia iresaka momba ny faminaniana aho. Dia ny faminaniana izay vokary ny fanahy masina sy ny manodidina izany. Io no foto-kevitra lehibe ho resako eto anivontsika amin'ity maraina. Faminaniana hoe faminaniana. Fiangonana Jesosy mamonjy, fiangonana Krista tena mino ny fanahy masina, mihetehitra ny fanahy masina, miankina amin'ny fanahy masina. Efa fantatrareo ihany zany. Raha natsikaritra nareo dia efa noresako teto ny fahitana entin'ny fanahy masina. Marina fa mpaniany izy iny tena zava-dehibe izy iny. Faharoa, ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Asa ataon'ny fanahy masina ihany koa ho an'ny olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra eto anivon'ity zao tontolo zao. Any izy iny efa nandani-potoana nanazavany amin'iziny. Ho androany dia iresaka momba ny faminaniana. Rehefa morotsaka ny fanahy masina tonga eo amin'ny olona anankiray mitondra hery. Asan'ny apôstôly 1:9. Azo hery ianareo ny latsan'ny fanahy masina aminareo. Vavolombeloko, Jerosalema, Jody, Samaria. Le filatsan'ny fanahy masina dia tondra hery.
marina manafy hery ny olon'Andriamanitra, hery ijoroany vaovolombelona, hery anatanterany ny sitrapon'Andriamanitra. Io hery io no ahafany mandresy ny ota, ndresy ny devoly, mandresy ny fakapanahy, manampy azy iaina amin'ny fakatoavana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Efa milatsaka ny fanamasina, ireo ilatsany fanamasina ny mandray fanomezam-pahasoavana, miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fanamasina mampiteny azy amin'ny teny tsy mbola hay, aray amin'ny famantarana anaraka izay mino zany iteny amin'ny fiteny vaovao, teny tsy mbola hay. Efa milatsaka ny fanamasina dia mahita fahitana, mitondra fahitana, manokatra ny masom-panahy ahita zavatra tsy tazany maso nofo. Efa milatsaka ny fanamasina, misy faminaniana. Io resan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny vakina, izao ny isehoan'ny andro farany hoe andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, ary ny zanak'alanareo zanaka vavinareo aminany. Dia ny mpanompoko lahy mpanompoko vavy natsako mifanahiko amin'izany androny ka dia aminany. Maminany ahoana? Faminaniana ahoana? Io no azavaiko aminao. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 fa nilatsaka ny fanamasina tamin'ireto 12 lahy reto, dia ny teny tamin'ny teny tsy fantatra sy naminany. Ianareo o Jesosy natao alala zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia raina ny tompo, angamba tsy dia mahaliana ny sasany zany, nefa raha mamaky ianao le asany ao amin'ny Koritianina voalohany toko 7:10 izay miteny manao hoe ndiny voalohany, meza mitady ny fitiavana nefa mandry fatratra koa ny fanomezam-panahy, indrindra fa ny aminany. Mandry fatratra ny fanomezam-panahy, indrindra ny aminany. Indiny fadimy, tiako raha samy teny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo aminany. Izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha tsy mandika teny koa izy mba azahoany fiangonana fampandrosoana. Andiny 12. Ary toy izany koa ianareo raha fatrapaniry ny fanomezam-panahy izay ampandroso ny fiangonana no tadiavy indrindra. Andiny 7:20. Oka ny mpaminany 2 na 3 no iteny, oka ny hafa itsara. Raha misy tsindriny fanahy eo ampipetrahana dia oka ingina kosa ny voalohany. Mahazo maminany tsiraray ianareo mba hianarany rehetra sy fampahirezana ny rehetra. Andiny 7:30. Koa amin'izany rahalahy, mandry fatratra ny aminany, mandry fatratra. Raha manontany olona maro anao, inona ny mba asa mba tianao, mba tianao? Za te ho ingénieur, za te ho tera, za te tsara, za te ho avocat, za te fa firy no maniry mba ho tonga mpaminan'Andriamanitra. Be dia be ny olona tafiditra ao amin'ny fiangonana ary dia faly miaina ao anatin'ny fiangonana izay veriny ho fiangonana tsara. Ataony zavatra mahafinaritra ny mipetraka ho kristianina tamana ao am-piangonana. Vavaka isaka ny alahady tsy tapaka, ary fikiriny mafy za kristiana tsy mamotsitra mihitsy aho, tsy maintsy mivavaka isaka alahady aho. Loza ho ara tsy mivavaka alahady. Fikiriny indrindra lady maraina, kristiana lady maraina, be dia be kristiana lady maraina. Ny arivo za sahirana, za misy problème, be dia be ny zavatra ataoko. Ohatra manitra mamindrafo amiko. Na firy taona maha-kristiana azy, na firy taona ipetrahany eto ambony tany, kristiana lady maraina, zay ihany ny azy. Ninona fanentanana, ninona famporosiana, izy dia mitoetra ho kristiana lady maraina. Mo izy mba manontany tompo, mahafapo anao ve izao fanompoko anao lady maraina izao? Izy tsy mametra-panotanenany zany.
avelatsika eo ny sasany miditra bandray andraikitra diakona bandray fanasany dobo mpampianatra kolelahy dia ny fikambanany croix bleu izy tsy mangetaheta ho tonga lehilahy n'Andriamanitra vehivavy n'Andriamanitra ho mpaminany n'Andriamanitra tsopony tsy ao anatin'ny eritreriny tsy iriny nefa ny baiboly miteny manry fatratra ny aminany fa nireny Mosesy engene ho mpaminany Jehova avokoa ny olon'ny Israely rehetra ho alatsaky Jehova amin'ny fanahiny ka ny vahoaka Israely rehetra ho mpaminany Jehova avokoa olona ampiasain'Andriamanitra ho mpitondra ny teniny avokoa satria misy zany karazana kristianina zay nilazaiko teo zany dia te hitarika ianao mba hisonitra kokoa mba ngetaheta zavatra tsara lavitra kokoa mpivavaka kristianina olombavonjy manana fanomezam-pahasoavana ampiasain'Andriamanitra mpaminan'Andriamanitra sitrakarao anao hira kely sika eo am-pitsanganana Amini Jesús yanakafa yendre nambuni tukuau ula lida lina sanadru ula uendre yo awamini Dalina kukua rifana iyo mandrapatu gani fiaina kua tehini Jesu ulalida ina manodidina ity mikasika ny faminanina ity dia misy teboka maromaro tsy aro voalaza eto avokoa toy ny hoe lay faminaniana tsy tokony atao tsinitsiny araka ny voasoratra ao amin'ny Tesaloniana toko 5:20 anankiray koa ny asa fanompony mpaminany marina ny mahatonga ny olona iray ho lasa mpaminan'Andriamanitra tomarina tokoa teny ho any endry fananarana fampahirezana torolalana fekevitra avy amin'izay no renesina foy ny fotoana tsy afaka ilazan'ireo rehetrarehetra ireo fa voalohany indrindra ho jerentsika faminaniana tsy azo atao tsinitsinina araka io voasoratra amin'ny Tesaloniana voalohany io toko 5:20 miara-mamaky tsika rehetra isa 2 aza manao tsinitsinina ny faminaniana inona ary lay faminaniana ambara eto tsy tokony atao tsinitsinina dia hoe ny baiboly na ny soratra masina no ray ao anatin'izany lazaina fa boky faminaniana ny baiboly avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra izy io feno sy tanteraka zay voasoratra ao madio masina marina ny fanambaran'ny baiboly rehetra mpaminany maro no ny teny nanambatra ny baiboly apôstôly voafidy koa no ny teny tamintsika ny mpaminany ny apôstôly dia ny teny ary voarakitra soratra ka atao hoe soratra masina ary izany no baiboly tsy tokony atao tsinitsinina ny teny faminaniana ny baiboly boky ny fanahy masina izy io afatra avy any an-danitra nampitaina amin'ny alalan'ny soratanany olombelona ho antsika aza manao tsinitsinina ny faminaniana ny baiboly jiro ny baiboly fanilo
ny baiboly. Hoy ny mpanao salamo anao hoe fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Iza moa no tsy ampirehitra jiro ka mampiseho filana jiro rehefa tonga ny alina na mandeha amin'ny toerana maizina? Tsy maintsy mampirehitra jiro ny tompon'ny fiara rehefa mandeha amin'ny alina izy, ary tsy maintsy mampirehitra jiro isika rehefa tonga ny alina. Aizy pito manarona ny tany, aizona manarona ny firenena. Ny tenin'Andriamanitra no jiro ny didin'Andriamanitra. Fanilo ny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika ny tenin'Andriamanitra. Aza manao tsinitsinina ny baiboly ianao. Mety tsy eritreretinao lalina le hoe aizy pito manarona ny tany, ka izay no mahatonga anao tsy miraharaha ny famakina ny baiboly na ny fitondrana ny baiboly hiaraka aminao. Dia tsy mampaninina anao mihitsy na dia tsy misokatra aza ny baiboly eo anatin'ny ray volana. Tsy mampaninina anao mihitsy ny tsy mamaky ny baiboly, kanefa dia tsoroko aminao fa endrika ny fanaovanao tsinitsinina ny faminaniana izany. Jesosy dia ny nanambarany tenany fa izy ny fahazavany zao. Mpafantatrao moa fa Jesosy no atao hoe tenin'Andriamanitra ary teny tonga nofo. Manambara ny fanambaran'Andriamanitra ho anao io baiboly io. Misy teny faminaniana marobe ao. Teny faminaniana efa tanteraka ny sasany, ary teny faminaniana mbola milaza zavatra ho avy izay andrasana ny fahatanterahany. Aza manao tsinitsinina ny faminaniana. Raisika vakio ny baiboly. Na efa namaky 50 azy ianao dia miverena mamaky indray. Raha teo marina amin'ny fankatoavana nyity teny amin'ny Tesaloniana 5:20 ity ianao, izay miteny aminao hoe aza manao tsinitsinina ny faminaniana, didy io, fitsipika io, ary tokony hitoetra ao aminao io tenin'Andriamanitra io, dia tokony ianao ampiseho fitiavana ny baiboly. Aiza zao ny baibolinao? Iza tsy manana baiboly, tsy manana. Aiza ny ahitako baiboly? Tsy dia lafo manahoana loatra ny baiboly e. Ianao hoe lafo be paster, ary tsika koa tsy manana. Misaotra an'Andriamanitra sika fa misy fahalalana ny fivarotana baiboly Madagasikara. Any amin'ny mpivaroboky kristianina no ahitanao baiboly. Miafy kely fotsiny ianao dia afaka mividy baiboly. Ary efa manana baiboly ianao, aza vela isaraka aminao izy. Vakio ny baiboly, ianaro ny baiboly, dinio ny baiboly. Io no teny faminaniana voasoratra ary mitoetra. Rahan'Andriamanitra ianao mba tsy hanao tsy rambona ny famakiana. Tsy misy mahasolo ny fianarana ny baiboly any tokantrano na fianarana ny baiboly ianao manokana no mamaky ny baiboly, mandinika izay voasoratra ao. Raha kristianina teo akaikin'Andriamanitra ianao, dia tokony kristianina makafy ny famakiana baiboly. Aza manao tsinitsinina ny faminaniana. Miolanja ny fanatrehana fotoana ianaranao ny baiboly. Mamaky enoy ny DVD, VCD, mirakitra ny fotom-pampianarana avy amin'ny baiboly. Mitongava miainy ny lehilahin'Andriamanitra sy ny vehivavin'Andriamanitra izay mampianatra anao ny baiboly. Raha sitrakao dia mazotoa miaraka aminay etonko Jesosy mamonjy. Mampianatra ny baiboly zay ary ny toriteninay dia miopana indrindra amin'izay zavatra atao amin'ny baiboly. Ny fombafomba rehetra ato izay fanabeazana rehetra ato dia tsy maintsy mifanaraka amin'izay voalazany baiboly avokoa. Tsy manao zavatra mifanohatra ny baiboly Jesosy mamonjy, fa zay zavatra ara-baiboly ihany no atao eto. Tsy ampiny, tsy anesorana izay voasoratra fa ny rehetrarehetra dia manetry tena mba hakato ny baiboly. Tika ianao mpamaky ny baiboly. Raha mpianatra ianao, aza dia ozy ianao za dehibe loatra ny devoirako, any alohanao ry baiboly. Raha mpivarotra ianao, mirotoroto be mamonjy ny clientko sy amin'izao sy zao, any ianao ry baiboly. Karakara tokantrano ianao, manambady ianao, manompo ny vadinao sy ny akonanao ianao, any ianao ry baiboly. Tsy mitoetra ny fialatsinao amin'ny antony tsy amakinao ny baiboly.
fa izany fametrapetrahanao ny baiboly izany dia miteraka fahadosoana eloka sy fahotana ho anao noho tsy fakatoavanao ty teny ty aza manao tsinitsinina ny faminaniana. Ao amin'ny Isaia toko fa-efatra Isaia toko fa-efatra amby telopolo endeniny fa enina ambin'ny folo. Izaho ao am-bokon' Jehova kavakio, tsy misy tsy ao ireo, na dia iray akory aza, tsy misy na dia iray akory aza hitady ny namany. Ny vavako ny fanandidy izany, ary ny fanany ihany no nanangona azy. Jereo ny bokin'Andriamanitra kavakio. Efesiana toko fahenina andiny fa fito ambin'ny folo, raiso ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy. Jaona toko fahadimy andiny fa sivy amby telopolo, dinio ny soratra masina. Dinio ny soratra masina satria ataonareo fa ho amino nanareo fiainana mandrakizay areny manambara. Dinio ny soratra masina. Ao am-bokin'ny Josoa misy teny manao hoe saintsaino andro manalina ity bokyny lalàna ity. Saintsaino andro manalina hitandremanao zay voasoratra. Josoa toko voalohany andiny fahavalo, oka tsy ala mivavanao ity bokyny lalàna ity ny ten'Andriamanitra zany, fa saintsaino andro manalina mba hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo. Amin'izany dia ambinina ny lalanao sady azo fombiazana tsara ianao. Raha misaintsaina ny tenin'Andriamanitra ianao, mamaky ianao, mandinika ianao, dia mitsakotsako, dia azo fombiazana ianao. Izy ambinina ny lalakalenao. Petera faharoa toko voalohany andiny fenina ambin'ny folo. Teraina ny tompo. Haleluya. Petera faharoa toko voalohany andiny fenina ambin'ny folo. Toizatsika. Fa tsy manaraka izay anganongano noforon'ny fafetsen'ny saina izahay, raha napafantatra nareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa vavolombelona nahita maso ny fiandrianana izahay. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy, raha tonga teo aminy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feonana hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Ary nay io feo avy tany an-danitra io, raha niaraka taminy tany atendrombohatra masina izahay. Ary manana teny faminaniana atao mahaforona kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara. Fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Afantatrareo voalohany indrindra fa tsy misy faminaniana ao amin'ny soratra masina avy tamin'ny famohan-kevitry ny olona manokana, fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha, fa ny teny arak'izay nitondrany ny fanahy masina azy ny olo-masin'Andriamanitra. Manana teny faminaniana mahafiorona isika. Mafiorona raha mandinika izany, mamaky izany, mianatra amin'izany, misaintsaina n'izany, mitsakotsako izany, dia toy ny jiro manazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Aza manao tsinitsinina ny faminaniana. Vakio ny Baiboly. Fanambarana toko voalohany andininy fahatelo. Sambatra zay mamaky sy ireo zay miainy ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina ireo zavatra voasoratra ato anatiny, fa atombotra ny fotoana. Sambatra ny mamaky ireo zay miainy ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina ireo zavatra voasoratra ao anatiny, fa atombotra ny fotoana. Tsy miteny ve izany hoe atao tsinitsinina ny faminaniana, vakio ny boky ny faminaniana, tandremo zay voasoratra ao, manampy anao zany azy fitahiny. Ary ao amin'ny boky ny fanambarana toko faharoa amby roapolo, izao no feteny ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa izao manambara amin'izay rehetra mandre ny teny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo zavatra ireo, Andriamanitra nampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Raha misy manaisitra amin'ny teny amin'ity boky ny faminaniana ity, dia hoesoron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny boky ny fiainana sy ny tanàna masina ary amin'ny zavatra zay voasoratra ao anatin'ity boky ity. Tombontsoanao ny mamaky ny Baiboly. Hoy aho hoe tombontsoanao ny mamaky ny Baiboly. Aza manao tsirambina ny famakiana Baiboly. Teny faminaniana io. Asan'ny apôstôly toko 7 ambin'ny folo
ary reo dia mendrika no ry zareo tao Tesalonika no nandraisany teny tamin'ny zotopo sy ny fakinganana rehetra sy nandiniany ny soratra masina isan'andro. Na marina izany na tsy hitanao fa nanatombo famendrehana ireto olona ireto izay nazoto tamin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra ary nandinika ny soratra. Tsy azonao atao mihitsy ny miaina amin'ny famasinana nefa tsy mamaky baiboly ianao. Fa inona moa no heverinao asolo ny baiboly? Boky inona? Avy aiza ny loharanon'izany boky izany? Ary manana tanjona anao inona? Mitondranao makaiza io zavatra mahavarinanao io ka mahatonga anao manao tsinitsinina ny famakinana ny baiboly. Oarina amin'ny zavatra maro mantsy ny soratra masina. Tena oarina amin'ny zavatra maro. Toy ny fitaratra. Taoko fa tsy misy olona tsy mampiasa fitaratra isan'andro. Rehefa avy ao amin'ny dosy dia avy ao tsy maintsy mitaratra. Manao ahoana ny fipetraky ny zavatra rehetra. Rehefa miety mampiasa fitaratra, manao volo mampiasa fitaratra. Tenin'Andriamanitra fitaratra. Mila ianao mampiasa n'io tenin'Andriamanitra isan'andro. Ijerenao ny fiainanao. Raha tia androso anao, raha tia ahita fitia amin'Andriamanitra ianao. Oarina amin'ny sakafo. Hitako ny teninako anohaniko. Mamy tao ambavako tahaka ny tantely, ronono, fitaovana maro samihafa ny tenin'Andriamanitra. Aza manao tsinitsinina ny faminaniana. Izay no afatr'Andriamanitra ho anao androany. Aza manao tsinitsinina ny faminaniana. Na inona andraikitra ao atao am-piangonana, aza manao tsinitsinina ny faminaniana. Voalohany faminaniana zay tokony ataonao tsinitsinina ny baiboly. Faharoa, inona koa ilay faminaniana tsy tokony atao tsinitsinina io? Tenin'ny mpaminany zay ampitenenin'Andriamanitra amintsika amin'izao fiainana ankehitriny izao. Fomba n'Andriamanitra ny manangana mpaminany izay miteny amintsika. Mahantra ny olona tsy manana mpaminany ary mahantra ny fiangonana tsy manana mpaminany. Misaotra n'Andriamanitra isika. Tsy mamela an' Jesosy mamonjy tsy hanana mpaminany Andriamanitra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ho antsika reny mpaminan'Andriamanitra ireny. Jereo ao amin'ny Hebreo voalohany ny andininy voalohany. Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany zay voatendry ho mpandova ny zavatra rehetra, ary izy nahariana izao tontolo izao. Inona ny zavatra tiako resaminao? Fomba n'Andriamanitra ny manangana mpaminany izay olona tahaka atsika atsangany ho mpitondra ny teniny amintsika, olona ampitenenin'Andriamanitra. Reny mpaminany reny dia miteny amin'ny anaran'ny Tompo eo anivontsika, satria Andriamanitra no mampiasa azo amin'izany. Jakoba 5:10. Rahalahako, oka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo no alainareo fianarana ny fandefera-pahoriana sy faharetana. Mpaminany, olona miteny amin'ny anaran'ny Tompo. Ao amin'ny Deuteronomia 5:20, ny andininy 5:20, Andriamanitra no manangana azy reny. Mpaminany no atsangako ho azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko eo ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Ary zao no iseho, zay rehetra tsy hainy teniko zay ho lazainy amin'ny anarako, zao no anatona izany aminy. Andriamanitra manangana mpaminany. Lioka 9:7, manana Mosesy ny mpaminany, oka izy iaino reo. Tantara 2:20, mitoetra io teny misy teny fikasana io ho an'izay te ho tafatoetra ary te ho ambinina, te ho voatahiry. Dia izao no tenin'Andriamanitra. Dia ny fomaraina koa izy dia niaingana ka nenevitra teo koa, ary no nivoaka izy dia nitsena teo Josafataka, minoary Joda sy ireo mponina eto Jerosalema. Mino an' Jehovah Andriamanitra reo dia ho tafatoetra nareo, mino ny mpaminany dia ambiny ianareo. Mila
miaino an'ilay mpaminanin'Andriamanitra ianao. Tsy afaka manao tsinitsinina ny mpaminanin'Andriamanitra mihitsy ianao. Ireo olona izay atsangan'Andriamanitra mitondra ny afatr'Andriamanitra eo aminao, tsy tokony ataonao tsinitsinina mihitsy zany. Mahasoanao anie ny asa fanompony reny mpaminany reny. Raha mamaky sika ao amin'ny Osea izao no voasoratra. 2:10 mpaminany no netiny Jehovah nitondra ny Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta. Mpaminany no netiny nitahiry azy. Tanao mila ny fanampian'ny mpaminan'Andriamanitra ianao. Mosesy voaresaka ao anatin'io, ilay nitahiry ny zanak'Israely ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mila n'ilay asa fanompony mpaminany ianao. Ny teny ambaran'ireny mpaminanin'Andriamanitra izay ampitenenin'Andriamanitra amintsika ankehitriny reny, aza manao tsinitsinina ny faminaniana. Tsy tao amin'ny testamenta taloha ihany no misy mpaminany, fa misy mpaminany koa ankehitriny. Tsy tao amin'ny testamenta taloha ihany misy mpaminany, misy mpaminany koa tao amin'ny testamenta vaovao. Marina aloha fa misy teny no tenen'i Jesosy ity zay mety ampikorotan-tsainanao, fa tiako hazavaina tsara. Matthieu 2:10 dia izao no voasoratra. Matthieu 2:10. Fa mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny jauna. Io dia misy mandray hoe foana ny asa fanompony mpaminany, hatramin'ny jauna izany, fa tsy misy tsony hatramin'ny jauna. Tsy hoy izao fa ilay faminaniana voalaza tany aloha ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny amin'ny jauna izay mpilolanana an'i Kristy dia tanteraka rehefa tonga Jesosy. Lioka 4:20 izao ny 4:20. Dia hoy izy taminy, izao ny teny nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Tena nokatra ny sain'ireo izy alala ny soratra masina. Fa tsy midika hoe tsisy mpaminany intsony. Lioka 2:2 ana izao dia voalaza fa mpaminany vavy. Ao amin'ny Matthieu 2:7 Jesosy miteny, noho izany indro zao maniraka amin'ny mpaminany sy ny olon-kendry ary mpanora-dalàna ao aty aminareo, ko ny sasany hovonoanareo, sombonareo amin'ny hazo fijaliana, ary ny sasany hokaponareo ao amin'ny sinagoganareo sy enjenareo amin'ny tety vohatra. Jesosy io miteny, izaho aniraka amin'ny mpaminanyko sy ny olon-kendriky, mpanora-dalàna mivoaka avy amin'ny Jesosy io, olona mpampianatra ny tenin'Andriamanitra io, olona izay no fenon'Andriamanitra ny fahendrena io, izay atsangan'Andriamanitra, fa mario fotsiny hoe mbola maniraka mpaminany Andriamanitra. Ao amin'ny boky Asan'ny Apôstôly dia mitanisa reo olona naminany sy mpaminany maro. Tsy izay ve ny voasoratra amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2 amin'ny andro farana ao an-datsako mifanahako amin'ny nofo rehetra, ary zao niseo amin'izany andro zany ny zanakalànareo ny zanakavavinareo andatsako mifanahako dia aminany, mpanompoko lahy mpanompoko vavy andatsako mifanahako aminany. Midika ene zany fa mbola misy ilay faminaniana. Ary eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:20 ny latsany fanahy masina, ny teny tamin'ny teny tsy fantatra naminany. Zakaria hitatsika eo amin'ny Lioka 1:7 feno fanahy masina naminany. Amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20 zanakavavy nyty lehilahy evanjelista ity, zany lehilahy izany dia nanana zanakavavy virjina 4 izay naminany misy ny mpaminany. Tsy nanova an'izany fomba fiasa izany Andriamanitra. Alleluia. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20 jereo tsara ireto mpaminany maro be avy tany Jerosalema nakany Antiokia reto, 7:20 ary tamin'izany andro zany dia nisy mpaminany maro be avy tany Jerosalema nakany Antiokia. Tanao misy le mpaminany. Eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 3:10 ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra. Nisy mpaminany. Miasa ireo mpaminany manatanteraka asa fanompona ireo.
tokony ataonao tsinitsinina mihitsy ny faminaniana entin'izy ireo. Ao amin'ny asany apôstôly toko faraiky amby roapolo jereo toko faraiky amby roapolo miresaka ny amin'ity mpaminany anankiray atao hoe Agabo eo amin'ny 9 ary nitoetra tao andro maro izay ary nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia ary efa tonga teo aminy izy dia noraisy ny fekebon'ny Paoly ka namatorany ny tongotra matanany ny tenany dia hoy izy zao nolazainy fanamasina toy izao no amatorany ny Josy any Jerosalema ny lehilahy tompon'ity fekeby ity ka atolotra eo an-tanany Jetlisy izy. Mario le hoe Agabo mpaminany. Misy mpaminany, misy ny mpaminany, tsy hoe foana ny mpaminany. Asan'ny apôstôly toko 5:10 ny 9:3 ary no nefa namaky izany ny olona dia ny faly noho ny fampinonana ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia nampirisika ny rahalahy tamin'ny teny maro ka nampiorina azy. Mario misy ny mpaminany, misy ny mpaminany. Hoy amin'ny teny aminao hoe misy ny mpaminany. Dia raha ao Andriamanitra ny amin'izany. Halleluja. Ao amin'ny toko 1:10 amin'ny asan'ny apôstôly misy an'ity mpaminany anankiray ity Agabo ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny le mpaminany maro be eo Agabo ny anarany dia nasehony fanamasina fa hisy mosary lehibe ranontany ary dia tonga izany tamin'ny androny ity kasiara anankiray ity mpaminany tamin'reto mpaminany rahalahy maro be reto dia niteny izy hoe hisy mosary eran-tany izy nilaza ny zavatra ho avy hisy mosary izy ho avy teraka izany. Inona ny tiako tenenina aminao? Misy ny mpaminany. Ireto apôstôly reto dia naminany ihany koa Petera, Paoly, John apôstôly. Voaporofo tao amin'ny epistily izay nosoratany. Raha mamaky ny epistily nosoratany Petera ianao dia hitanao fa naminany izy. Any aparany any, isy mpaniratsira, dia aizany teny fikasany amin'ny fiaviany, dia nilaza ny zavatra ho avy. Paoly any orina any, dia isy zavatra ohatran'izao. John any aparany any, isy maminany izy ireo. Nilaza zavatra ho avy izy, dia nilaza ny zavatra kitriny tamin'ny fotoanany tenena. Misy ny mpaminany. Esoro ao anatin'ny sainao mihitsy hoe tsisy tsony zany mpaminany zany, tsisy zany, tsy ho izao aminao. Raha mbola misy ny fanamasina ka mbola fanamasina koa ny fanamasina ary mbola miasa ny fanamasina ka mbola amarinina ny teny hoe Andriamanitra tsy miova, raha nisy mpaminany tany aloha dia misy mpaminany koa ankehitriny. Raha mamaky ny baiboly isika dia tena misy ireo mpaminany olona nietsehany fanany faminaniny tao amin'ny fiangonana voalohany. Ireto no pirofo satria na nisy teny mikasika ny fiainany mpaminany ny apôstôly Paoly. Romanina toko 2:10 ny 9:1 satria samy manana ny fanomezana araka fahasoavana nomena antsika isika. Raha faminaniana dia oka aminany araka ny ohatra ny finoana. Tanao zany raha faminaniana ozy ny fanomezam-pahasoavanao da araka ny ohatra ny finoana izany. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 1:10 ny 4:5 ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany. Fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany. Fa toy ny voaratra izy. Miresaka ny amin'ny lehilahy sy vehivavy izy eto hoe lehilahy mivavaka, vehivavy mivavaka, lehilahy maminany, vehivavy maminany. Raha ohatra ozy misy lehilahy izay mivavaka na maminany ka misaron-doha, tsy mety zany satria mahafaboninahitra ny lohany. Fa ny vehivavy raha mivavaka raha misaron-doha ka raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha mahafaboninahitra. Tiako aseho aminao fotsiny nisy tao amin'ny fiangonana voalohany ny olona nietsehany fanany faminaniana tena aminany izy ireny. Rehefa nilatsaka ny fanamasina na miteny amin'ny teny tsy fantatra na mankalaza an'Andriamanitra na tonga ny faminaniana dia manambara zavatra avy amin'Andriamanitra izy. Ary hitantsika amin'ny Korinthiana voalohany toko 4:10 io matoa Paoly miteny manao hoe mandry fatratra koa ny fanomezam-panahy indrindra fa ny aminany. Misy ane zany e, maninona moa izy naprisika ny olona mandry fatratra ny aminany nefa zavatra tsy misy trany manadala olona izy raha miteny an'izany. Fa izy mino ny fisiny faminaniana mandry fatratra ny aminany. Tiako raha samy te nefa leo aminany
ny antony dia izao ny ndiny faefatra zay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany fa zay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Indiny fahatelo zay maminany kosa miteny amin'ny olona fampandrosona famporosia fampinonana. Hitanao ny asan'ny mpaminany miteny zavatra mampirisika izy, miteny zavatra mampahery izy, miteny zavatra mampionona izy. Indraindray dia mila fampaherezana isika. Mety manatrika aty, mety manatrika fizantoetra, mety manatrika jamba n'ilay olana isika. Ny mpaminany no afaka miteny manao hoe aza matahotra ho hitanao ny famonjen'Andriamanitra. Ny olona tsotra tamin'ny andron'ny Mosesy raha niara tao Egypte, nijery ny Egyptianina nanenjika, nijery ny ranomasina teo anolony sakandalana, dia very hevitra hoe tsy hita zay ale mihemotra tonga amin'ny fiteny eto Madagasikara, mihemotra maty reny be, mandroso maty reny be satria ranomasina ny eto aloha. Fa ny mpaminany afaka ny teny ny Egyptianina zay hitanareo tsy ho hitanareo tsony, ho hitanareo ny famonjeny Jehova. Okinareo anginy Jehova hiatona mandroso ianareo fa Andriamanitra no zavatra tsy takatra ny sainany nataon'Andriamanitra. Nandringanany ny Egyptianina le nandehanany ny zanak'Israely nandeha tany maina le ranomasina ny saraka roa dia tonga ilany anankiray dia lalana ngeza be tany maina nandeha. Mpaminany no nanoro hevitra, mpaminany no nampiona, mpaminany nanoro hevitra. Fa raha nanao tsinitsinina ny teny mpaminany ireo dia ringana teo izy. Ty teny aminao misy ny faminaniana. Terao Andriamanitra ny tena misy zany. Indrindray izy io faminaniana ho anao manokana, ianao manokana, faminaniana ho anisam-batan'olona, ny tenenan'ilay mpaminan'Andriamanitra zay etseny fanahy faminaniana. Indrindray ho an'ny akonanao, indrindray ho an'ny fiangonana iray manontolo, indrindray ho an'ny firenena iray manontolo, indrindray ho an'ny zao tontolo zao mihitsy. Mpaminany raha ny teny isy mosary eran-tany faminaniana ane zany. Ny olona indrindray tsy miraharaha zany faminaniana izany, everiny fahaizana amat-sainy olombelona. Ireo nianatra tany amin'ny toeram-pifoanana, nianatra baiboly, tsy ho hainy ve io? Hainy io. Dia tahaka ny fieverany hoe nianatra tany amin'ny sekoly ambony, nianatra momba nisy tao Jehova ka mahita tarany tisy dia izay no voaboasany. Angamba mety misy olona mitsangana mitory teny manazava soratra masina ara-pahalalana fotsiny, fa tsy olona natsangan'Andriamanitra ho mpitondra ny hafatra. Miteny aminao misy ny mpaminany etseny fanany faminaniana mitondra ny hafatr'Andriamanitra eo ny fiainanao. Vantanao aminao mihitsy ange ny toriteny indray ohatra nisy ny tantara rino momba ny fiainanao, voakasika mihitsy ianao. Nefa indray dia mbola lany andro indray ianao manontany hoe izy ary ny tantaran'ny fiainako tany. Tsisy ny tantaran'ny fiainanao fa Andriamanitra ny mahita ny ataonao, miteny aminao mifantana, mampafantatra anao, aza manao tsinitsinina ny faminaniana, aza manao tsinitsinina ka raha voakasika ianao. Satria ny teny entin'ilay mpaminan'Andriamanitra dia mampiseho ny toetra n'ilay tenin'Andriamanitra, velona sy mahery, maranitra no sabatra lolela, manindrona trany amin'ny fampitsaraina ny aina ka makasika ny fiainofery voatsindrony ianao. Nefa ianao raha tokony bebaka hoe tena hitan'Andriamanitra nataoko ifona bebaka, sosotra indray ianao, tezitra indray ianao, tafitohana indray ianao, tsy tia nendry tena mantsy ianao, tsy tia nendry tena mantsy ianao, tia nafina ny fotanao amin'ny fanamarina teny ianao. Raha tokony tsotra hoe voatsindronao, miaiky ny fahotako aho, mibebaka aho, mifona ry aho Andriamanitra eo, tsy manatsiny ianao raha miteny, mariny ianao raha miteny, tsisy zavatra miafina aminao ny fipetrako, ny fandehako, asakasakao. Ao amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany 2:7. Zao andrakitra izao dia atolotra anao ry Timoty zanako, arak'ireo faminaniana natao fahiny aminao ireo, mba hoentinao miady ny ady tsara ireo. Nisy faminaniana manokana avy amin'Andriamanitra ho an'ny Timoty. Mieritreritra hoe angamba ilay fanosorana azy andimbian'ny Paoly zany. Ao amin'ny toko 4:4. Aza manao tsirambina ny fanomezana zay ao anatinao, zay nomenanao
tamin'ny faminaniana mba amin'ny fametrahana ny tanany le olona. Zay nitsaina zany zavatra izany eoko, ary de mikelesa aina fatratra amin'izany mba aseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Misy faminaniana manokana ho an'ny Timote, andresy lahatra atsika aho koa, te hampino atsika aho fa misy ny faminaniana, misy ny fanahy ny faminaniana, ary manetsik'olona izany fanahy ny faminaniana izany. Misy ny mpaminany, Andriamanitra no manangana ireny. Tena misy ny faminaniana ao amin'ny testamenta vaovao, ary tonga noho ny zavatra lehibe anankitelo. Ny batisa ny fanahy masina de tondra faminaniana. Araka io hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny 9:7-20 io. Fa izao le nampilazaina ny Joela mpaminany hoe izao no iseho amin'ny andro farany hoe Andriamanitra ndatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany. 9 mpanompoka lahy, mpanompoka vavy, ndatsako ny fanahiko amin'izany andro zany dia aminany. Asan'ny apôstôly toko 7:9 nilatsaka ny fanahy masina na aminany ireo. Tanao misy ilay faminaniana, de raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Rotsaka ny fanahy masina, feno fanahy masina ianao. Rehefa feno fanahy masina ao amin'ny fanahy, ohatra Lioka toko 1:7-20 de feno fanahy masina Zakaria rainy, ka dia naminany hoe naminany lay fafifanahy masina de mitondra zavatra maro. Ny hoe mitory teny de tsy hoe olona miezaka andahateny na mianatra amin'ny kabary, tsy, fa rehefa feno ny fanahy masina ianao de Andriamanitra manokatra ny vavanao de miteny ianao zay tian'Andriamanitra ho teneniny ianao. Feno ny fanahy masina de nanomboka ny teny arak'izay tia ny fanahy masina ho teneniny. Samuel miteny fanahy Jehova ny mampiteny ahy, mampiteny ahy. Le fanan'Andriamanitra mameno mikorina ao anatin'ilay mpanompon'Andriamanitra nalana vavy, satria tsy ho voafatotra hoe ho lehilahy ihany ny mpaminany, fa misy koa mpaminany vavy be dehibe ao amin'ny Baiboly. Olda ohatra, mpaminany vavy, mpanompoko lahy, mpanompoko vavy, ndatsako mifanahiko aminany. Tsy afaka maminany amin'ny heritsainao ianao, fa tsy maintsy tonga ao anatin'ny fandraisana ny batisa ny fanahy masina ianao, feno ny fanahy masina ianao, vao mivoaka le faminaniana, mivoaka le faminaniana. Marobe ny kristianina tradozo, tonga tapoka ny lozy, tsy fantany akory zay zavatra hitranga, tsy mahazo fampiomanana izy. Tsy fanaon'Andriamanitra mihitsy ny tsy mampiomana ny olona. Raha ndravan'ny Sodoma izy nampiomana ny Lota, nisy mpaminany nampiasainy naniraka ny anjelin'izy. Raha ndrava tsafodrano izy, miteny izy nampiomana, miteny Andriamanitra. Ohatra hoe isy dalo ho avy eto amin'izao. Raha tena mivavaka tsara angenao, tsy ho tapoka aminao zany, tsy ho zavatra tapoka aminao zany, misy fampiomanana nataon'Andriamanitra anao. Maro no zatra mivavaka tsy matsapa nininy, tsy mifandray amin'Andriamanitra, tsy mitady ny ainy ny feon'Andriamanitra. Zany no mahavony mpivavaka maro ankehitriny, kristianina be tsy androfana. Mialatsiny ara-miteny an'izany, tsy mahay miaino an'Andriamanitra, sady tsy mamaky Baiboly, no tsy miakina amin'ny fanahy masina, no tsy miaino ny mpaminany ny tompo. Ilaitsika le batisa ny fanahy masina. Raha miteny hoe mandry fatratra ny aminany, ahoana anao tonga anao amin'izany? Mila mandray ny fafeno ny fanahy masina ianao, zay mahatonga ny teny hoe tsy ankely, tsy ampatanjana, fa ny fanahiko Jehova tompony maro. Raisy ny fanahy, oko feno ny fanahy masina. Ny fanomezam-pahasoavana koa de miteraka n'le faminaniana. Io araka ny voalaza amin'ny Kortianina 2:2 ny 9:7. Fa izy rehetra samy nomeny ny fisehoan'ny fanahy soa. 9:10 any anankiray manao fahagagana, ny anankiray maminany. Fanomezam-pahasoavana maminany le rahalahy, maminany lay anabavy. Tsy avy aminy io, satria ny tenin'Andriamanitra de miteny ao amin'ny Petera zay nivakitsika teo, Petera 2 zay miteny mazava tsara amintsika ao amin'ny 2:20. Fa fantatrareo voalohany indrindra, tsy misy faminaniana ao amin'ny soratra masina avy amin'ny famaky-hevitry ny olona manokana, tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'olona tany aloha, fa ny teny arak'izay nitondrany fanahy masina azy ny olo masina Andriamanitra.
tsy avy aminao io. Aiza moa natakaranao zavatra hitranga, aiza moa tsy malala ianao. Fa Andriamanitra no mahafantatra ary ny fanan'Andriamanitra no mahalala miteny ianao arak'izay tondra ny fanamasina. Fanomezam-pahasoava. Fano ity indray dia tena asa fanompona ataon'ny fanamasina mihitsy. Raha mandinikintsika ao amin'ny Efesianina 4:4. Izy nanome ny sasany apôstôly, ary ny sasany mpaminany, ny sasany evanjelista, ary ny sasany mpitandrina sy mpampianatra, ho fanatanterana n'olo-masina ao amin'ny asa fanompona ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Ireo le mpitarika dimy ngeza be ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra: apôstôly, mpaminany, evanjelista, ary mpitandrina, mpampianatra. Paster, afa mihitsy zay le hoe evanjelista, mpampianatra, le mpaminany, zavatra manokana mihitsy zay. Eto aho dia tia resaka aminao hoe le endrika isehon'ny lay faminaniana na koa izay zavatra ambaran'ireo mpaminan'ireo. Anankiray aloha dia indrindray izy dia milaza an' Jesosy Kristy tsotra fotsiny izy, mitory amin' Jesosy. Io angamba no mahatonga ny rehefa mitory teny ianao dia mpaminany. Afaka mitoriny amin' Jesosy avokoa tsika rehetra. Tsy dia milaza zany hoe mpaminany ianao. Ampahany kely amin'ny asa ataon'ny mpaminany no ataonao. Ao amin'ny fanambarana 7:20 ny 2:20 dia misy an'ilay hoe fanany faminaniana ny filazana an' Jesosy. Fanany faminaniana ny filazana an' Jesosy. Misy an'izay andinin'izay 2:10. dia ny akoka teo an'lohany tongony aho mba hivavaka, ary hoy izy tamiko: tandremo, aza manao izao, mpanompo namanao ihany aho, namanao ihany aho, sady naman'ireo rahalanao zay mitana ny filazana an' Jesosy. Andriamanitra ihany vavao fa ny filazana an' Jesosy ny fanany faminany. Tsy laviny eo fa mitory an'i Kristy isika. Ho avy Jesosy, ho avy izy. Aka ny fiangonana ny aminy, maka le teny ato fotsiny tsika dia mampita an'izany, satria tsika efa nianatra ny fotom-pampianarana amin'ny fiverenan' Jesosy. Teny ve zany hoe mpaminany ianao? Milazany amin' Jesosy ianao. Indraindray dia milaza zavatra iseho amponina eran-tany izy. Mpaminany io ao amin'ny asan'ny apôstôly, mifakitsika teo 1:20 ny 2:17. Ary tamin'izany andro zany 2:17 dia nisy mpaminany maro avy tany Jerosalema nakany Antiokia, ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny atao hoe Agabo, fa naseho ny fanamasina fisomosary lehibe eran'ny tany rehetra. Indray izy milaza zavatra ho avy takan'izany. Indray le mpaminany milaza zavatra iseho manokana ho amin'ny olona iray. Io 2:20 amin'ny asan'ny apôstôly io dia fanambarana anankiray ho an'ny Paoly, izay nivakitsika teo hoe tompony ty fekipo ty dia ho afatotra rehefa any Jerosalema. Jereo tsara, ho vavolombelona le mpaminany zay ny teny. Paoly koa ny talohan'io ao amin'ny 2:20 dia fa niteny: ary nijoko vavolombelona tamin'ny Jiosy sy ny Grika koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy, ary ankehitriny terepana akany Jerosalema, nefa tsy fantatro izay anjoahany. Afa-tsy izay ambaran'ny fanamasina amiko amin'ny isa tanàna, fa isy fatorana sy fahoriana anjoahany. Vavolombelona roa, Paoly tenenan'ny fanamasina, le mpaminany koa niteny ny zavatra efa nitenenao fanamasina. Ao amintsika ny fanamasina, zavatra ho avy aza ambarany aminareo, na soa na ratsy. Ohatra, ho fatiny zanakao, mety ampomanin'Andriamanitra ianao hoe ho fatiny ny zanakao amin'izao taona ianao ho faty hialy eto tany ianao. Raha zakanao le izy dia miteny aminao Andriamanitra, tsy zakanao le izy dia tsy miteny aminao izy. Ary tsisy olona hiteny aminao hoe ho faty ianao. Anisan'ny zavatra anankiray tena mialatsiny tena tsy sahako ambara amin'ny olona mihitsy hoe ho faty ianao. Za tsy hiteny ho faty, miomana fotsinao mandrakizay, nefa ny tompony teny hoe ho faty olo io, ho faty io. Raha tsy be mantsy raha tenena ho faty ianao, nozon'ny pastera aleo tsy miteny. Paoly, isy zavatra azo anao, hoe izao ny zavatra azo anao. Ny amin'ity fanambaran'ny mpaminany ity zay miteny zavatra amintsika, ohatra hoe ianao izao ny zavatra hitranga aminao raha tena zanak'Andriamanitra ianao, ianao koa ne efa tenena ny tompo an'izany meloa dia misy vavolombelona anankiroa, ianao sy le mpaminany zay fanahy izay nomenanao, alalanao ny zavatra nomen'Andriamanitra anao. Mila mitandrina kely ny mpitovo eto amin'ity resaka ity. Nisy anora zazalahy tovo izy, dia nisy anabavy anankitelo, dia ny anankiray nyteny manao hoe frera, Andriamanitra nyteny tamiko fa mety raha miaraka tsika amin'ny fanambadiana. Dia nyteny koa ny anankiray hoe fanamasina nyteny tamiko fa ianao ny frera ny vatiko. Lasa koa iny nyteny koa ny anankiray ianao ny frera ny vatiko. Aminao ve Andriamanitra nampiteny an'ireo ankizy vavy ireo? Dia izy le frera matotra be izy, tsy mbola nyteny tamiko Andriamanitra izy fa ianao ny vatiko, ary tsisy nalainy vady izy telo na ray aza. Mety hivadika koa zany
zazavavy anankiray de hoy le vera telo lahy hoe efa mivavaka fa ianao mihitsy no anjarako. Tonga koa ny anankiray hoe de enao mihitsy no anjarako. Hoe Andriamanitra ho ny teny taminy fa izy za ono no anjarany. De mikorotana amin'izany ny lohanao. De izy telo reo zany ny tarihan'Andriamanitra ka vadinao daholo. Angamba tsy fanamasina no niteny fa le filana. De tianao izy de ny teny nofinao raha mba io mba vadiko. Tena tiako izy io raha mba io mba vadiko. Satria ianao nieritreritra an'izany de mety nanofy azy koa anao. Tena nanofy azy mihitsy aho. Confirme mihitsy le izy avy amin'Andriamanitra. Mandainga ny devoly ary-pamitaka. Teny fotsiny aho hoe mpaminany indray de miresaka zavatra manokana aminao. Tiany izy hoe teraka zazalahinao amin'ny heritaona ohatra amin'izao. Ny mpaminany milaza zava-miafina ao am-po. Kortiana voalohany 4:420 koa ny miteny amin'ny teny tsy fantatra de famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Koa raha vory amin'ny toerana iray ny mpiangona rehetra de miteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona rehetra de miditra ny tsy mahay na ny tsy mino. Tsy olazainy hoe versainy ianareo fa raha samy maminany izy rehetra miditra ny tsy mino na ny tsy mahay vonianatra ataon'izy rehetra izy sady ny tsarain'izy rehetra ka miseho ny zava-miafo ny fony dia koaka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra ka ilaza eo aminareo tokoa Andriamanitra milaza zava-miafina. De reo ny tompo tsy mety tsy fantatry ny olona mihitsy ary mety ezanao afenina fa fantatry ilay mpanompon'Andriamanitra. Nanafina Gehazy fa fantatry Elisa foana le izy. Nanafina Ananiasy fa fantatry Petera le izy. Zava-miafo ny fonao. Misy teny eny amin'ny bokin'ny Amos teny hoe ny zava-miafo ny Jehova dia asehony ny mpaminany ny mpanompony. Asehony mpaminany mpanompony ny zava-miafo ny Jehova. Zavatra ngeza be zany ary hitadiavana olona mahazaka an'izany, mahazaka an'izany. Hoy aho hoe mahazaka an'izany, mahalala zava-miafina izany. Ao amin'ny Kortiana 1:7-10 ny 9:2 ary de manana fanomezan'ny faminaniana azy aho ary mafantatra ny zava-miafina rehetra sy ny fahalalana rehetra. Fanomezan'ny faminaniana no alalanao ny zava-miafina. Zava-miafin'Andriamanitra aloha ray zay ny zava-miafina zay misy ihany koa. Mpaminany miara-miasa amin'ny teny fahalalana, miara-miasa amin'ny teny pahendrena, fanomezam-pahasoavana. Mahafantatry izy mpahalalàn'Andriamanitra azy. Programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ty olona tiako izy ty atao evangelista, ty olona tiako izy ty atao. Iza moa le mpaminany ny vory tao Antiokia no ny teny hoe atokany ahy Barnabasy sy Saoly ianao ny asa efa niantsoko azy. Le mpaminany no ny tenenan'Andriamanitra ty lehilahy ty atao missionnaire izy tiako ampiasaina izy ty. Mpaminany na lalan'ny Paoly zava-miafina tataka an'izany. Ilaitsika izany. Ao amin'ny bokin'ny Luka 7:20 miresaka ny amin'i Jesosy hoe mpaminany lehibe no eto amintsika. Amin'ny 7:7-7 io Jesosy mpaminany lehibe io de nilaza n'ilay vehivavy tao Sikara hoe aiza ny vadinao, efa nanambadiny 5 ianao, zao ianao, tsy nisy takona zay tsy ho hita na miafina. Eo izy hoe mpaminany tokoa ianao, nambaranao tamiko ny zavatra rehetrarehetra izay nataoko sy ny fomba fiainako. Misy eo le zavatra takona voatsara n'le teny ianao ary ahitsy n'le teny manana anjara ibebaka ianao na manana anjara iodina tsy aina. Be ny takisany Elia nampahafantaran'Andriamanitra osoro rano ho mpanjaka, osoro Elisa mpaminany andimbenao. Mpaminany milaza teny mampahery sy mampionona. Hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly nataony Joda. Mpaminany Silasy sy Joda nampirisika ny rahalahy maro tamin'ny teny maro izy. Mpaminany miteny fampaherezana, fampandrosoana. Kortiana 1:4 ny 9:7 zay maminany miteny amin'ny olona fampandrosoana sy famporisiana ary fampinoana. Mpaminan'Andriamanitra miteny zavatra mampandroso anao, teny zavatra mampahery anao, mampitraka anao izy, tsy hoe mibatibaty anao izy. Lazainy ny olana de omeny ny vaholana, ampahereziny ianao, amporisihany ianao, entiny eo amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao. Miteny fikasana ho anao izy, tanondrika ianao de omeny anao le teny fampaherezana mba hitrakanao. Marary ianao, meny anao le teny fanasitranana. Isaia nkany amin'ny
Ezekia zao ny lazainy Jehova ho ampiana 20 taona andrainy aminao. Ilaitsika izany zavatra mikasika ny fiainantsika reto anie tsy ary voarakitra atao amin'ny baiboly fa le mpaminany zay ampiasain'Andriamanitra ankehitriny dia mitondra hafatra mifandrify indrindra amin'io zavatra iainanao androany io. Jesosy Kristy le mpampianatra sy mpitoro filazantsara ary mpanasitrana, mpamoaka devoly, mpanao fagagana, nefa koa izy dia tena voalaza fa mpaminany lehibe. Rehefa tonga ao amin'ilay asa fanompony mpaminany, ilay olona miariary ny asa ataony izay misy fiatraikany goavana eo amin'ny tontolo ara-panahy. Sady mpitoro filazantsara izy, mpampianatra soratra masina izy, mpandroka devoly izy, mpanao fagagana izy, no malala ny zavatra rehetra tsy primy. Jona mpanao batisa dia mpaminany lehibe, nitory fibebahana, namerina olona maro tamin'Andriamanitra. Liko atoko voalohany 7:7 ka hatramin'ny 7:7, andininy 7:7 hitanao ao. Mpaminany maneho ny tsy ambaratelon'Andriamanitra amintsika. Mba tianao ve zany? Sarotra ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Maton'ny tenin'Andriamanitra hoe mivoa fanavoazany saina matarana ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady akasitrahana no marina. Aiza moa no alalanao fa sitrak'Andriamanitra ny andiananao mifindra monina makany morondava? Aiza moa ny alalanao fa sitrapon'Andriamanitra ny fondranao monina nipetraka any afianaratso? Eritreritra fotsiny renay. Tomety makany. Ka ny fianakaviana koa ny miteny makanesa ty anareo. Nefa ndray mandeha amin'ny fahitana. Tometimety any tony baiboly miteny. Miova amin'ny fanao. Amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara sady akasitrana ny maro. Ahoanao koa ny alalanao fa io lehilahy mangatabady anao io no voatendrin'Andriamanitra ho vadinao? Efa ny andry ela fanao andeha tsisy paquet. Sitra ny eya mahazo taranaka. Nefa ranomaso miviazanao ao. Zanak'Andriamanitra. Taria ny fanahy masina. Zay manatsofina ety ny ainy. Izy eno zay lazainy fanao ao amin'ny fiangonana. Maro beno tsy mahay manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Tsy mahay miaino an'Andriamanitra. Amos 7:7. Tsy hanao na inona tokoa Jehova raha tsy manambara ny heviny, manambara ny zava-miafiny amin'ny mpaminany mpanompony. Indray Andriamanitra misy zavatra ataony teny amin'ny alalan'ny mpaminany izy. Zany foana. Raha maka amin'ny baiboly ianao dia zany foana. Ty misy fanazavana tiako. Lasa be ny fotoana. Ataoko ampy angama zay hoe misy ny faminaniana. Baiboly miteny aza atao tsinitsinina ny faminaniana. Sitrapon'Andriamanitra dia hotoizako indray amin'ny manaraka mba ho takatra ny sainao tsara ny amin'ilay hoe faminaniana. Misy loharano 2, loharano 3 ny faminaniana misy avy amin'ny nofo. Zany avy amin'ny nofo zany dia tsy avy amin'Andriamanitra. Olona ny mezaka maminany, mampiasa ny saina, mamina vina ara-tsaina. Moa hoe hitanao le fandrosoan'ny teknôlôjia, malala ny olona manao hoe angatsika be ny andro, isy orana be, zareo mpiasa meteo, malala izy, dia psikolojia, etc. Fandalinana masome. Avy amin'ny nofo, mamina vina. Ahoana moa tsy alalana manao hoe ngamba ivady reto olona reto. To iry anankiray ry, to miraiky piti amin'ity, ivady teo. Dia za ve dia miteny hoe maminany azy zany? Tsy faminaniana zany. Za mandinika amin'ny saiko no mahatonga zay fahalalana zay. Metodiso ny eritreritro. Metodiso le faminaniana avy amin'ny nofo. Mahatonga ny olona hoe amin'ny anaran'i Jesosy zao. Hotahiny ianao, mirarakopana ny tsodrano. Nefa tsisy tanteraka anairay azy. Avy aminy zany, avy amin'ny nofo. Nofo tsy mahasonininy. Misy koa avy amin'ny devoly. Piskidiny, olona manao tsinjin-javatra. Le vehivavy manao tsinjin-javatra ny teny tamin'ny Saoly manao hoe rapitso anao dia akaty amiko. Tonga tany, maty tokoa Saoly dia midina tany. Tsy te voateriny hoe lainga daholo ny zavatra tenenin'ny devoly. Ny marina. Raha miteny izy hoe zanak'Andriamanitra Jesosy, zanak'Andriamanitra tokoa ny Jesosy. Nampiasainy ny verset hoe izy andidiny anjely miaro anao. Mba tsota marina ny le verset. Azay mila tandremantsika amin'ny feo tonga ao an-tsainy. Feo tenenin'ny vadinao. Vadin'ny Adama
eva no ny elo amin'ny menarana satria voafitaka izy vadiny abrahama no ny teny tamin'ny abrahama vadio ankizy vavitsika eo mba hanananao zanaka de ny aino ny sara abrahama zay mivady aloha de tsy maintsy mba mifampiera-kely mifampidinika nefa le vadinao tsy manana ny tenin'andriamanitra akory olona tsy mivavaka olona titeny olona tsy ara-panahy iverenako raha mbola meny tompo fotoana ny am'izay lafin'izay de miteny ny tenin'andriamanitra aza mino ny fanahy rehetra za toetra ny fanana avy amin'andriamanitra na tsy fataro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara fa lay loha rano anankiray de ny fanahy masina izy de izy ihany no manome faminaniana tsy misy aloka tsy misy fitaka avy amin'andriamanitra rehefa mivavaka tsara ny lehilan'andriamanitra amin'ny andro farana andatsako ny fanahiko amin'ny ofrehetra mpanomboko lahy mpanomboko vava andatsako ny fanahiko dia aminany izy reny tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra tany engany eo mpaminany Jehova avokoa ny olon'ny Israely ko alatsaka Jehova amin'ny fanahiny Paolo miteny manry fatratra ny mila mpaminany izao tontolo zao mila mpaminany ny fiangonana na de tsy ho mpaminany lehibe azy ianao ka tsy ho tonga ministeranao zany fa mba mahasombitsombona faminaniana ianao na de faminaniana ho an'ny tenanao ihany inona moa ny iseho aminao rapitso inona moa ny hitranga aminao inona no programan'andriamanitra aminao maro isika no manery an'andriamanitra anao zay tiatsika atao fa tsy zay tsy inona ny tian'andriamanitra atao meo antia andriamanitra meo antia raha tsy menao antia de tsy hanompo anao fa maninona ny manao an'izany amin'andriamanitra ianao za miteny ny vavaka ataonao de misy valiny avokoa na eny na tsy na andraso aloha mety eny avetrany de azonao le izy mety andraso aloha mbola mitaky faharetana sy misy zavatra amboarin'andriamanitra aminao na mety hoe tsia tsy natao anao zany ry zanako fa manana hevitra zay verana anao aho hevitra tonga fiadanana fa tsy loza ny anjaranao de mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo amin'ny lalana zay hitondrany ianao satria ny zavatra rehetra miara-miasa aso zay tian'andriamanitra aroy ny baiboly hoe misoran'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra vava andriamanitra anome fanomezam-pahasoavana mba ho mpaminany engany eo mpaminany Jehova avokoa ny olony Israely ny olo mavonjy rehetra ompitory any Kristy na de le teny sombitsombony mitondra teny fampinonana ho an'ny rahalahy mitondra teny fampahirezana ho an'ny rahavavy mitondra teny famporisiana mba inona ny teneninao rehefa miteny ianao mampandroso ve sa mandatra sy mampihemotra ny hafa ianao no malala zay ho teneninao baiboly miteny oka tsy aloko ny vavanareo ny teny maloto fa teny misy sira azahoan'izay rehetra miaino fahasoavana fampandrosoana zany fiangonana misy mpaminan'andriamanitra zany mandroso zany mitombo zany misy fanatrehan'andriamanitra izany halleluja zany keo andeha hira isika eto ianao sokafo tompo ny masonay alalanao eo amponay eo ampitsanganana firana kely talohany teo eto ianao teka isika Sai,
tsy ilaina faminaniana avy amin'ny fo maminany araka ny sainao fotsy, faminaniana avy amin'ny devoly tsisy ilayntsika zany, faminaniana avy amin'Andriamanitra. Ampiasao aho ompitoren'i Kristy, ampiasao aho anana teny famporosiana olona, ampiasao aho ompitondra hafatra, ampiasao mitondra ny tenao. Hoe atare-piandohana hoe inona moa no tianao atao eto ambonin'ny tany? Inona ny tianao andaniana ny taona iainanao? Raha mangataka ivelona 80 taona ianao, misy ora firy ao anatin'izay. Tianao olaniana amin'inona moa? Inona ny tianao andaniana ny andronao? Raha mino ny fisian'ny lanitra ianao, mino ny fisian'ny valosoa ry ambadika ianao, inona no tianao andaniana ny androm-piainanao? Tiako raha ho mpaminany avokoa, mangatany fanamasina, mahay Andriamanitra manokana anao sy mampiasa anao. Reraka mafy be ny asanay tala mizala, reraka tsy mavavaka, tsy mavony siviriana, tsy mavaky baiboly, reraka noho ny asa nofo. Inona no tianao andaniana ny andronao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao? Vava dia ho fantatrao izay tokony atao. Vavaka isika. Efa rehetra e ahitantavana